politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Anisan'ny lohahevitra miteraka resabe ankehitriny ny fifidianana ben'ny tanàna ho an'Antananarivo renivohitra. Nipoitra ny kandida Rinara Kotomanga, nilaza fanao ihany koa i Marc Ravalomanana. Teo anelanelan'ny fanambarana ataon'izy ireo no teraka tampoka ny mouvement Gasikara. Ambara fa hoe feo politika fahatelo, tarihan'ny député vaovao Fitsiela, Gasikara Fenosoa. Ity farany izay mpanao fandarana tamin'ny fahitalavitra teo aloha ary anisan'ireo mamerimberina foana hoe tsy misy kisendrasendra izany amin'ny politika. Midika izany fa manana tanjona politika mazava izy, matoa niditra amin'ilay mouvement Gasikara. Ao anatin'izay raharaha izay ihany dia nipoitra ny karazana faneho-kevitra hoe mety tsy hanolotra kandida mivantana ny Irimara tokony fitondrana fa hanohana kandida. Ody ambara hoe tsy miankina na mpampihavana na hery politika fahatelo, iny moa anarana ihany. Ara-teknika sy ara-politika mantsy dia efa mazava ny sary fa horesin'ny kandida Orange raha vao hoe Antananarivo renivohitra izany. Ny député an'Tiako Madagasikara no nazo nisambato ambony indrindra ho an'ny renivohitra raha tambatra ny vaton'izy ireo ary resiny ny kandida Irimara. Manampy izay ny niarahan'ny rehetra nahita ny kitotoam-pitantanana nataon'ny Andriantsitohaina ben'ny tanàna teo aloha. Misy ny député tsy miankina iray nisongadina tao amin'ny boriboritany fahatelo dia io lasa mihazakazaka io ny toetra ratsy satria tsy maintsy ho avy ny fifidianana. Re mantsy fa tsy manana kandida amin'ireo olony heveriny hoe tena zato isan-jato ny Irimara hatreto aloha. Tsy azo eritreretina nefa hoe hanohana ny kandida Tim ny antokony fitondrana, fa raha manohana izy dia kandida tsy miankina. Dia iseho indray izany ny sary tahaka ny vao vita fifidianana solombavam-bahoaka iny. Lasa manohana fitondrana ireo kandida tsy miankina, milaza fa hoe tsy miankina. Na tongavan'ny teny Tsimbazaza ny ela dia lasa miankina amin'ny fitondrana tampoka izy. Tahaka ny efa niaina anatrizay dia mety hiseho eto Antananarivo renivohitra indray izany ny adila politika avo lenta momba io toerana manandraikitry ny ben'ny tanàna io. Tantara efa nisy ny taona 1977 fito sy roa arivo, 4 arivo, ka ireo no nitarika ny krizy politika 2 sy 4 arivo, 7 sy 4 arivo ary 12 sy 4 arivo. Manodidina ny 2 ka hatramin'ny 4 miliara ariary no manamboatra lalana amin'ny refy 1 kilometatra raha tena hanaja ny fenitra iraisam-pirenena. Tsy rehefa hoe vita goudron ny arabe dia mety izay fa misy refy sy fatra ary fepetra maro io. Misy fitsirihana teknika, misy karazana fanadihadiana atao, misy aza singa raisina mihitsy dia entina any amin'ny laboratoara sy tsirihana. Izay vao ambara hoe mety sy vita tsara ilay lalana. Ny olana eto Madagasikara dia be loatra ny kolikoly amin'ny tsenam-barim-panjakana, ka orinasa mety tsy tena manana fahaizana sy traikefa amin'ny fanamboaran-dalana akory na orinasa ny foroporonina maimaika no mahazo ny tsena dia tsy mahagaga raha tsy araka ny tokony ho izy ny kalitaon'ny lalana vitany. Mazava ho azy fa rehefa miditra ny kolikoly sy ny mametraka erisana ambaratongany dia miaina be ny teti-bola tena ampiasaina marina amin'ny fanamboarana ilay lalana. Ka raha arabe manana hatevenana 10 santimetatra ohatra no tena izy dia lasa 5 santimetatra ny vita. Mazava ho azy fa mora simba io rehefa avy ny orana sy mifamezivezy eo amboniny eo ny fiarahana rivony isan'andro. Mbola resaka hafa ny hoe vao aja ve sa tsia ny lanjan'ny fiarabe mpitatitr'entana mifamezivezy amin'ilay lalana. Lafo tokoa ny falamboaran-dalana. Mbola tsy vitan'ny Madagasikara hatreto aloha ny miantoka tena samirery ho amin'izany. Misy ireo mpiara-miombonantoka manampy antsika. Nanokana $700 ohatra na $2,703 miliara ariary ho an'ny fanamboaran-dalana eto Madagasikara ny banky iraisam-pirenena ny taona 2024. Mitetina $707 miliara ariary kosa ny vola avy amin'ny banky Eoropeanina misahana ny fampiasam-bola na ny BEI ho an'ny fanamboaran-dalana RN6 sy RN13. Miorongana izay tsy izy ny doro tanety any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny nosy sy manodidina ny eo Isalo sy Ilakaka. Velaran-tany 4 hektara indray no lasibatry ny famaizana ny aliny alahady teo. Taorian'ny tranga izay efa namaizana velaran-tany 400 hektara ny 3 Aogositra 2024. Hatreto tsy nahakasika ireo valan-javaboary eo Isalo izay manana velaran-tany 7,507 hektara hatrany izany, izay heverina fa incendie volontaire na fanahininana tao.
hoy ny fampitam-baovaon'ny Madagasikara National Parks Isalo. Nambara fa efa nanamafina fepetra fiambenana ny tompona andraikitra eo anivon'ny park, nampitombony isan'ny mpiambina ankoatra ny agent de parc miasa saingy izao mbola nahitana famaizana izao hatrany ny manodidina ity valanjavaboary ity. Tselatrafo misa 3 mitsitokotoko tao Zavola, anelanelan'ny hôtely Satrana Lodge sy ny centre d'interprétation Isalo ny atombohan'ny afo. Adiny 60 taoriny firetana dia voafehy izany afo izany, ary bozaka sy vato hatrany aloha no nolalovan'ny afo hatreto araka ny fampitam-baovao ihany. Efa nisy ny olona roa voasambotra noho ny famaizana ny 3 Aogositra. Mbola ao anatin'ny fikarohana kosa ny amin'ny mety ho tompona antoko ny famaizana nitranga ny alahady teo ny tompona andraikitra any atoerana. Tsy haivona ihany fa voararany lalàna ary mahavoasazy gadra 10 taona tranomaizina no mandoro tanety eto Madagasikara. Raha tena te hiaro ny tontolo iainana isika na hikarakara ny valanjavaboary misy tahaka izao dia tokony hanohy hatrany ny fambolekazo ny teknisianina iray amin'ny alalan'ny ministeran'ny tontolo iainana moa izany. Ary io ministera io zany raha ny tokony ho izy no tokony ho anisan'ny be vola indrindra isan-taona. Ny misy anefa dia tsy ahitana afa-tsy ny ray faingo ray isambojato ny teti-bolam-panjakana no natokana ho an'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy. Fa ny tena mahavalanana dia ny doro tanety sy ny fandripahanala mitombo fa ny teti-bolan'ny ministera na ena. 5 alina ka hatramin'ny 1 hektara isan-taona ny ala ripaka noho ny doro tanety eto Madagasikara. 370 miliara ariary no teti-bolan'ny ministeran'ny tontolo iainana ny taona 2024. Dia lasa 4.7 miliara ariary ao anatin'ny lalàna fanitsiana ny teti-bolam-panjakana amin'ity taona 2024 ity, izany hoe na ena. Tsy mijabaka amin'ny zavatra tsy haiko. Dia raha misy défaillance politique tsy hanampy an'ireo. Raha miroborobo ny fanatanjahantena nentim-paharazana mba aty amintsika indray ilay izy. Raha raha-pirenena mandray anjara aho. Fa raha politique tsy mandray anjara amin'io aho satria zaho tsy politicien. Fa mpanakanto. Mandray anjara hatrany amin'ny raharaham-pirenena ny fikambanana Kakama, Nagasy Kamahery, hoy ny filohany Maître Michel Le Dragon. Fa ny politika kosa dia aleo ho an'ny mpanao politika. Antony hatrany zany raha ny fanazavany andraisan'izy ireo anjara amin'ireo raharaha mifandраika amin'ny fampandrosoana ny kolontsaina sy aiady nentim-paharazana eto amin'ny firenena. Ny Gasy Kamahery zegny raha ny azo ambara zany ny zava-dehibe indrindra dia ile démonstration natao tamin'ny 26 juin 2023 teo amin'ny kianja ben'ny Mahamasina, izay sady voninahitry ny firenena, voninahitry ny Gasy Kamahery antsika rehetrarehetra no rairain'ilay mpamorona azy Michel Le Dragon izay namorona ny soma maherina ny kilalao mahery vaika eto Madagasikara izay nampitola gaga ny rehetrarehetra. Dia fa amin'ny zoma ho avy zao le 16 ny université ny Toamasina dia ny organisé soirée spéciale izay andraisako anjara ny lalao ao hitoloran'ireo izany maro-boninahitry na ny maro-pahaizana izay eritreretin'ireo omiagna anahy. Amin'ity herinandro ity moa no tolorana maro-pahaizana manokana momba ny aiolona ao amin'ny Université ny Toamasina ity filohan'ny Kakama ity, noho izay fikarohana momba ny aiady nentim-paharazana malagasy totosany natsoina amin'ny anarana hoe Moridim na Moraingy na Ringa na Moraingy sy Ringa ary Diamanga. Hoy hatrany ny teniny. Moridima, mampitambotra ny Moraingy sy ny Ringa ary Diamanga izay homologué par l'ANS ao ambany fe ministère jeunesse et sport sy ny ministère culture. Dia décrété an'io sady aloatra ny maro-boninahitry ho an'ireo navitany tsara teo fikarakarana zany Moraingy zany izay tsy nanara laza. Dia Thierry Saidini ao amin'ny boîte noire izay mety tantana ny fédération nationale ny Moraingy io, ary ho isy président de commission dia ho isy directeur général d'industrie zegny ho fantatranareo miandalana eo zany mikasika an'izay. Ho avokoa hoy hatrany ny tenany ny fifanandrinana iraisam-pirenena eo amin'izany aiady nentim-paharazana izany izay ho atao ao Antsiranana ka hifanandrinan'ny Madagasikara sy Pays-Bas. Eny amin'ny 20 taona ny fiainako dia nilaliko amin'ny fitetezana ny Madagasikara hikaroko ny mety hasoa azy amin'ny ara-kolontsaina sy fanatanjahantena nentim-paharazana